Ny fampianarana nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ny taom-pianarana ho an'ny eo anivon'ny université privée d'Avaradranona ny UPA eo anivon'ny HPI Masca eny sabotsy namena endry isan'ny manokatra ihany koa ny fankalazana ny faha-efapolo taonina ihany koa moa izy ireo amin'ny asabotsy faraiky amby roapolo ny volana desambra ho avy izao. Fampahafantarana na séance d'information netondro tompon'andraikitra eo amin'ny université privée d'Avaradrano na UPA ao amin'ny HPI Masca sabotsy namehana nanokafana ny taom-pianarana ny alatsinainy teo. Ankoatra ny fanazavana ankapobeny tamin'ireo mpianatra rehetra mahakasika ny université izay nambara ohatra fa mijoro ara-dalàna ara-panjakana dia nasian'ireo mpitantana tsindrim-pe manokana mahakasika ny rafitra LMD izay faran'ny sekoly ambony rehetra. L'université privée d'Avaradrano dia toan'ny HPI Masca sabotsy namehana noho ny fangataham-ponina. Raha ny fanazavana ny talepanolon'ny HPI sabotsy namehana Andriamatora Koutsan André. Ny zavatra natonga anay nanokatra an'ireo zavatra ireo dia noho ny etaetan'ny mpianatra ety amin'ny faritra Avaradrano ety satria azadino fa eto amin'ity faritra Avaradrano ity dia misy hatrany amin'ny 900 mpianatra no afaka baccalauréat isa-taona ary manana olana ireo ankizy ireo miakatra any amin'ny ville rehefa ny fianarana satria hitanao amin'izao fotoan'izao fa ny embouteillage zao saika manerana ny Tananarivo ny embouteillage dia tena fahavoazana be ho an'ireo ankizy ireo ny fanenjehana izay zavatra dia anisany anankiray mamaha olana ho an'ny zanaka Avaradrano ny université polytechnique d'Avaradrano eto amin'ny sekoly Masca ity. Raha vao miana mandeha ny université privée d'Avaradrano dia efa mankalaza ny faha-efapolo taona kosa ny HPI Masca sabotsy namehana ny aviany ka hosokafana ndraiky amin'ny roapolo desambra izao izany fankalazana izany. Sekoly Masca ty fa ela ihany mijoroany feno efapolo taona amin'ny 4 janvier 2014 izy zany satria tamin'ny fotoan'andro tamin'ny 4 janvier 1974 izy no sokatra voalohany teto amin'ity eto zany dia manararaotra amin'izao fahatongavana hiantso ireo mpianatra rehetra zay efa nandalo teto amin'ity sekoly ity fa efa hanana fivondronana zareo dia miantso anazy ny anakavy izy hoe amin'ny 21 desambra zany asabotsy ho andro amin'ny roa dia manentana ny mpianatra rehetra zay efa teto zany hoe zareo mainty milalo zany fa na dia mpampianatra mainty milalo koa raha dia atsona ho tonga. Tsara manamarika fa ny université privée d'Avaradrano ny sekoly ambony tsy miankina voalohany manantona ny vahoaka toy izao ka ahitana sapam-pifanana maro mifanaraka amin'ny filamin'ny mpianatra.